Tonga manotrona ny fampelezan-kevitra ny kandidara Zavalalao Jean Didier izay atolotry ny antoko MMM manany malagasy miara-miainga amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao amin'ny commune Fitsinjovana Bakaro ny filoha nasionalin'ny antoko tsy iza moa izany fa hajo Andriananarivelo amin'ny ty andro fahadimy ny fampelezan-kevitra ity. Hitantsika amin'ny reto tsara ireto moa ny fanotonana izany filoha nasionalin'ny antoko izany Andriamatoa Hajo Andriananarivelo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka zay ataontsika moa dia abonné alohan'ny chaîne-tsika ary asio j'aime ny vidéo, aza adinona ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny zavatra izay ho resantsika voalohany ato anatin'ity vidéo ity moa dia resaka ny hoe voaterina ato alohan'ny fotoana ny tsenaben'ny fizahantany sy ny asa tanana izay atao tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Noho ny fahasimbana maro vokatry ilay orana Omalahariva moa ny antony izany, tokony hitosy farana anio moa ity hetsika ity. Maro tamin'ireo entany mpampiranty no simba sy lasan'ny rano ka tsy maintsy nampivoriana azy ireo ny androany maraina hoy hatran'ny sekretera-mpanjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Tsy maintsy hisy ny famerenana ireo ampambola ho an'ny mpampiranty. Izany moa ny mikasika ny tsenaben'ny fizahantany sy ny asan-tanana izay natao tetsy tamin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ka tsy maintsy voaterina ato alohan'ny fotoana. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary isika hilazany zavatra hafa izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity moa dia resaka loza izay nitarika nankany amin'ny fahafatesana. Olona nentina kalesa vahitsaky ny camion. Natsiravina sy namparikoriko ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga teny Talatamaty ny androany ariva. Raha araky ny resadresaky ny olona manodidina dia olona nentina teo ambony kalesa io vahitsaky ny fiarabe io, fa mbola handrasana kosa ny fanampim-baovao ny mikasika amin'ity zava nitranga natsiravina sy namparikoriko teny Talatamaty ity. Rehefa voaresaka tsika ihany koa ny mikasika aniny lozam-pifamoivoizana iny, ndeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny fanatanjahantena. Resaka judo moa izy ity, nahazo medaly volamena ny malagasy. Medaly volamena no norombahany ilay judo kieto malagasy sy iza moa izany fa Riantsoa Benandro Andriamahidisoa. Nahazo izany medaly volamena izany moa ny tenany tamin'ny Junior Africa Coupe 2024 izay sokajy latsaky ny 7 kilao natao tany Dakar ny alakamisy 2 Novambra lasa teo. Nandresy ilay teratany Senegalaise izy nandritra ny lalao famaranana. Izany moa ny vaovao mafaly mikasiky ny fanatanjahantena izay nandrombahany ity malagasy amboara ity ary nahazo izany medaly volamena izany. Hiresaka kely indray ny mikasiky ny kandida ho fidiana ben'ny tanàna ao Antananarivo indray isika amin'ity manaraka ity, tsy iza moa izany fa kandida mpanjakana Harlala Ramanantsoa. Nanome fotoana eo anoloan'ny Palais des Sports moa izy ny andron'ny Alahady 24 Novambra 2024 tolakandro. Hoy Harlala Ramanantsoa hoe fotoanantsika eo anoloan'ny Palais des Sports ny Alahady 24 Novambra 2024 tolakandro. Miara-mianga any amin'ireo boriboritany misy atsika isika ary hiatrana eo anoloan'ny Palais des Sports Mahamasina. Nanentana ireo rehetra moa ny tenany amin'izany fotoana hifanaovana eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina izany. Tongava maro fa fandreseko fandresenao fandresentsika rehetra eo hoy kandida Harlala Ramanantsoa ary noho ny farany noho ny lazany hoe fidio numero 7 Harlala Ramanantsoa. Ary aza adinona fa antsika rehetra Antananarivo hoy teny farany izay nataony ity kandida mpanjakana ity raha nanentana ny olona rehetra amin'izany fotoana hifananaovana amin'ny Alahady 24 Novambra 2024 tolakandro izany. Ny zavatra izay efa azo antoko sy ireo zavatra izay tsy maintsy hita dia tsy maintsy ho feno olona foana izany fotoana izany ary tsy maintsy ho be dia be ny olona tonga amin'izany fotoana ifanaovana izany satria mbola tsy leo oranzy ny mponina Antananarivo indrindra fa ny malagasy rehetra dia mbola tena mankafy izany oranzy izany satria tena mamy ny fiarahana miaraka amin'ny oranzy.
Ary ny orange raha teo dia anisan'ny mahasalama ary anisan'ny voankazo izay tena mahafinaritra ary sarotra soloina. Mazava ho azy fa tsy mahagaga raha tsy leo izany orange zany ny malagasy, tsy mahagaga raha toa ka tsy leo orange ny Antananarivo renivohitra. Zay moa ny mikasika an'iny orange sy ny kandida-mpanjakana iny, ndeha resika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny mpanakanto Bodo. Naneho ny heviny i Bodo Razafindrazaka taorian'ny révélation nataon'ny tahina Razafinjoelina ny omaly. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny Bodo Razafindrazaka nosimbainy ireo virus avy afara ny antoko tiako i Madagasikara. Hoy izy raha nilaza ny fanehoan-keviny, nilaza izy fa hitahina no hifidiany ary mazava ny safidiny fa tsy maintsy hifidy tahina Razafinjoelina. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nataony ity mpanakanto Bodo ity, ka zaraiko aminareo rehetra ato anatin'ity saina ity. Raha vantany vao namoaka io fanehoan-kevitra io moa i mpanakanto Bodo dia be dia be ireo tsikera nahazo azy ary be dia be ihany koa ny eso izay nahazo an'ny mpanakanto Bodo. Io moa dia efa tsy mahagaga satria raha voahana ratsy team ianao dia tsy maintsy mahazo foana, satria ny team dia tsy manana fihevitra hafa afa-tsy ravalomanana sy ny tariny. Ny team dia tsy mahita olo tsara raha tsy ravalomanana. Amin'ireo mpomba ravalomanana, amin'ireo mpakafy team, ny olona rehefa tsy mankatia dada dia olona tsy normal izay ary olona tsy manana fihevitra lalina dia lalina. Nono zany dia tsy mahagaga raha toa ka nahazo eso sy latsalatsa moa ny mpanakanto Bodo, fa ny olona rehetra kosa dia samy amin'ny safidiny, izay ny safidiny ka tsy tokony ho esoesona izy ary tsy tokony ho latsalatsaina satria olon-dehibe iny manana safidy ary manana fanapahan-kevitra ampisainana sy ampitonina. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'iny mpanakanto Bodo iny, ndeha resika hiresaka ny zavatra izay noresantsika teny ampiandohana tamin'ny fiantombohany ity video ity. Tonga manotrona ny fampelezan-kevitra ny kandida Razava Lalao Jean Didier izay atolotry ny antoko MMM manany malagasy miara-miainga amin'ity fifitianana ben'ny tanàna ao amin'ny commune Fitsinjovana Bakaro. Nanotrona izany fampelezan-kevitra izany moa ny filoha nasionaly antoko, tsy iza moa izany fa Hajo Andrianenarivelo. Amin'ity andro fahadimy ny fampelezan-kevitra ity moa izy nanotrona an'izany. Ny hamaranantsika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia ity sary hitantsika ity. Toy izao ny rano tafiditra tao an-trano ireo olona mipetraka any amin'ny toerana iva vokatra ilay orambe omaly izay niseho tao Antananarivo renivohitra. Izy ity moa hita tany amin'ny rindriny fanomezan-tsoa vahatraina, koa dia zaraiko aminareo rehetra mpanaraka an'ity saina ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa ny namarana ny video antsika, koa dia mankasitraka anareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisy tsy mijanona tsy anky hiato. Zay fa tsy halavanay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.